Faliberabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana fa an'ny ondrikeliko androany a dia hijery ny fampianarana momba ny Pentecoste sy ny fanamasina isika ary mialohan'izany dia andeha hivavaka. Andriamanitra misaotra betsaka mankasitraka anao ary midera sy manome voninahitra anao fa ianao ilay Andriamanitra mendrika izany indrindra hoderaina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao masina. Ankehitriny izay dia vonina indray hianatra ny teninao ka dia mangataka ny fananao masina tokoa hitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Pentecoste sy ny herin'ny fanamasina zany no jerentsika anio fa andere ho fantaritsika zany Pentecoste zany inona marina ny ambaran'izany hoe Pentecoste. Raha araka bakiteny dia hoe pente dia dimapolo moa ny dikan'izay, dimapolo herinandro fito zany manaraka amin'ny Paska no anambarana izany ary tao amin'ny testameta taloha dia efa nisy. Andeha ary ho vakiantsika ilay tenin'Andriamanitra manambaran'izay. Exodosy sy 2:7-20 sy Deutéronome 2:4-10. Le Deutéronomia no eto anatrehantsika mialohany tao tonga dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny ato momba ny Pentecoste. Ary mitandrema andro firaviravona manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ka manatera fanaty sitrapo izay omenao araka izay iny Jehovah Andriamanitra ao anao. Raha izany dia andro fanaterana voaloham-bokatra zany ny andro Pentecoste tao amin'ny testameta taloha ka ny mofo natao fanatitra amin'izany dia vita tamin'ny kobabary vokatra voalohany na hoe satabary zany. Dia andro firaviravona koa ilay izy araka ny voalavavakintsika teo, andro firaviravona amin'ny fijinjana voaloham-bokatra. Fahatsiarovana ihany koa nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tao Sinay ny Pentecoste tany amin'ny testameta taloha araka ny hevitry ny Jiosy. Koa rehefa vita zany ny andro firaviravona rehetra fanaovam-panatitra sy ny fomba fanateram-bokatra dia misy 3 andro indray atokana atsiarovana le anomezan'Andriamanitra ny lalàna tao Sinay, atao hoe andro fitsarana sy fanadiovana izy io. Raha izany zany dia hitantsika fa tena efa hatry ny ela ny Pentecoste no nankalazaina fa tsika mahita hoe taty amin'ny testameta vaovao hoe ny filatsahan'ny fanamasina no atao hoe Pentecoste. Fa manomboka eto kosany rehefa ato amin'ny testameta vaovao zany dia izao Pentecoste kristiana no anambarana azy fa tsy Pentecoste jiosy intsony. Dia inona zany no tsara ho fantatra sy andraisana lesona amin'ity andro voalohany ity? Mila mahalala fa misy vokatra zany aterina ho an'Andriamanitra amin'ny andro Pentecoste. Le vokatra io zany anehoana fisaorana ny tompo sy hiderana an'Andriamanitra ary anaovana fanompoam-pivavahana masina ho an'Andriamanitra. Misy olona mandeha manao fanompoam-pivavahana izy dia zatra foana izy hoe ny foko no atolotro, marina tsara be zany hoe matolotro an'Andriamanitra ny foko dia tsy mitondra ninina fa mifoky fotsiny. Fa izao anie hovay indray le fahazarana teo aloha, tena mitondra mihitsy marika fanatitra ho an'Andriamanitra ho fiderana sy fisaorana azy miaraka amin'ny fonao izay efa atolotra ho anazy fa tena mendrika izany ilay Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka tsika. Tompo, misaotra fa
nomenao anay ny fahalalana fa amin'ny pentecoste dia tsy tamin'izao testamenta vaovao izao ihany fa amin'ny testamenta taloha dia efa nisy izany ary marika ny nanomezanao ny lalàna sy fanomezan'ny olona rehetra fankasitrahana anao a ny amin'ny voalombokatra dia mangataka izay tompo mba tsy hanadino anao amin'izay voalombokatra rehetra na dia asa tsy fambolena azy ny ataonay fa asa mpanjakana na asa tsy izay fampidiram-bola rehetra nananay dia angatanay ianao Jesosy mba ampiditra ao anatinay ny fahatsiarovana anao ka anateranay fanatitra ho anao ho fanomezam-boninahitra anao sy fisaorana anao misaotra tompo amen. raha malala rehetra amin'ny tompo ampitomboina mandrakariva ao amintsika rehetra re ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika hivavaka isika amin'ny fofeno fifaliana indray Andriamanitra no hideranay sy ankalazanay ny anaranao masina omenao ity andro vaovao ity tombonandro avelomana ihany koa mba hanomezam-boninahitra anao ary omenao koa ny teninao izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana fa nay masonao mitarianay amin'ny famakiana sy fandiniana izany teninao izany dia amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no naovanay izany vavaka izany amen. Ny teny Andriamanitra izay voalahatra amin'ny mofinaina ry havana anjarantsika amin'ity alatsinainy 12 Mey 2024 ity dia arak'izay hita amin'ny Salamo fa 370 ny 17 hatramin'ny 220. Salamo fa 370 ny 17 hatramin'ny 220. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Faingana hamaly ahy Jehovah fa reraka ny fanahiko aza manafina ny tavanao amiko fandrao tahaka izay midina any ampasanao ampandreneso ny famindramponao aho noho ny maraina fa ianao ny itokiko ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako fa aminao no ananganako ny fanahiko Jehovah vonjeo amin'ny fahavaloko aho ao aminao no iereko ampianaro hanao ny sitraponao aho fa ianao no Andriamanitro oka ny fananao tsara ny tarehinao ahy amin'izay tany marina no ny anaranao Jehovah velomy aho araka ny fahamarinanao avoay ny fanahiko afaka amin'ny fahoriana ary araka ny famindramponao fongory ny fahavaloko ka ringano izay rehetra mampahory ny fanahiko fampanumponao aho ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ny andininy fahavalo amin'izay novakitsika teo ry havana no odinitsika manokana amin'ny tianio ity vavaka mazava ho azy ny asandratry ny mpanao salamo araka ny vakiteny teo dia ao anatin'izay vavaka izay no milaza ny mpanompon'Andriamanitra eto manao hoe ampandreneso ny famindramponao aho noho ny maraina fa ianao no itokiko ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako fa aminao no ananganako ny fanahiko. Misy zavatra telo lehibe izay asongadiny zany vavaka na sandratry ny mpanao salamo izany ary andraisantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra anankiray voalohany dia zao vavaka fangatahana ny famindrampon'Andriamanitra hanomboka ny tontolo androny ny mpanompon'Andriamanitra eto tahaka izany koa isika manomboka ny tontolo androntsika na miaina ao anatin'izany tontolo andro zany ny sahady dia zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra ampandreneso ny famindramponao aho noho ny maraina aza donoina fa ny andro anankiray izay omen'Andriamanitra antsika dia andro vaovao ary ao anatin'io andro vaovao io dia mila fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra isika ka anankiray amin'izany ahafahana manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra zany ny andraisantsika ny famindrampony ary vavaka fangatahana famindrampo azo ampianako hoe familan-keloka avy amin'Andriamanitra no anankiray voalohany hitantsika eto. Ny anankiray faharoa fa maninona no mangataka famindrampo maninona no mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra isika dia ambaran'ny mpanao salamo hoe ampandreneso ny famindramponao no maraina
fa ianao no itokiko, fa ianao no itokiko, matoky an'ilay Andriamanitra zay mamonjy ary tsy misy afa-tsy izy rery any no afaka manome famindramposy famelan-keloka feno ary manao izany vavaka fangatahana fitokisana amin'Andriamanitra zany ny mpanao salamo, satria ny fiainantsika olombelona de fiainana mila miorina eo amin'izay azo antoka mba ho afaka mandroso. Izay tena azo antoka dia ny finoana am' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy irery any, ary ny fifikirana aminy no azona miantehitra sy matoky tanteraka an'Andriamanitra ray. Ny anankiray fahatelo farany izay ambara ny mpanao salamo eto de hoe rehefa nahazo famindramposy melan-keloka, rehefa nahazo antoka sy toky ny amin'izay omban'Andriamanitra de tsy hoe andeha amin'ny herin'ny tena samirery akory, fa zao nambarany eo amin'ny tiny 15 ihany. Ampahalalao ahy zay lalana tokony halehako, ampahalalao ahy zay lalana tokony halehako. Handeha hamakivaky ny tontolo andro ny mpanao salamo, hamakivaky ny tontolo andro anko isika amin'ity anio ity, de tsy mandeha amin'ny herin'ny tena, tsy mandeha amin'ny fisainany tena samirery, fa tena mandeha tokoa eo ambany fitarihan'ny Tompo, ny fanahy masina manolo-tsaina amin'ny antsipiriany izay lalana tokony ale mandritra zao tontolo andro sy eo anatin'ny tontolo alina. Ny Tompo anie hahatanteraka izany tokoa amin'ny vavaka zay asandratsika. Ivavaka isika. Misaotra Andriamanitra ray io noho ny famindrampo sy famelan-keloka ao am' Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao Jesosy Kristy Tompo satria ianao mihitsy nampianatra n'ilay finoana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra ary ampitoery sy ampitomboy ao anatinay tokoa izany. Ary apetraka eo am-pelantananao indray ny atrenay ny tontolo andronay amin'ity anio ity, mba eo ambany fitariany fanana masina hahafantaranay zay lalana tianao Andriamanitra hizoranay araka ny sitraponao. Ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen.